fa eo amin'ny tontolo ny fifamindram-pahefana eo amin'ireo ministra vaovao sy ireo ministra teo aloha dia notanterahany omaly hariva ny fifamindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fizahantany, ny fitanterana ary ny famantarana ny toetrandro Ulrika Andriatina sy ny ministra Benjamina Ramanatsoa izay voatendry hitantana ny ministeran'ny asa, ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa. Manohy ny ezaka mifanatrarana ny mpizahatany iray tapitrisa mitsidika ny Madagasikara amin'ny taona 2020 ny ministra fizahantany, ny fitanterana ary famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ulrika Andriatina. Paikady ho tanterahana amin'izany ny fampitomboana ny zotra mampifandray ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Araka ny volazako teo dia ny toromarika moa dia efa ao anatin'ny iny document stratégique izany antsointsika hoe PND iny efa niaraka teo foana izay sy ministra Zokobe Benjamina sy matoka fa tsisy zavatra lehibe loatra niova fa ny angambany ny zavatra tsy maintsy atao dia ny ezana bebe kokoa zany no ampisy an'ireny ligne aérienne mankaty Madagasikara ahafahana manatratra an'izay tandrona zay. Fa raha ohatra ka ny fomba fiasa dia tsy dia hoisy ny fiovany loatra amin'izay efa natao teo. Angambany ny vitesse mety hiazakazaka mafimafy kely fa tsy dia hoisy loatra zany ny mety hoe samy miafana amin'ny toromarika. Notanterahana omaly hariva ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra fizahantany, fitanterana ary famantarana ny toetrandro vaovao sy Andriamatoa Benjamina Ramanatsoa izay nandao ity ministera ity ary voatendry kosa iandraikitra ny ministeran'ny asa, ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arak'asa.